atolotry ny radio aja ho anao anio ny fizarana faharoa amin'ilay tantaja mitondra ny lohateny hoe olatra mainty dia penny RS Zita ireo ilalao ny tantara Tina, Lalatina, Yantra, Nadia, Justin, Famille Ezekiel, Rivelal ary Riri nandray firesina natsitosa Irlala François Xavier. Manao ianao? Fanan'iny izy? Na ny sansa tapaka e foito daholo izy teo fa tsy maninona ka efa miandry fiara aloha. Fa miandry fiara ve izy? Sy mandalo ka. Fa hoaizaka ianao saika anao zao entan'olona manavonga malandy any saingy izao tsy maintsy avona zao. Ty raha iso re? sao dia manahirana anao. Ianao ary ty ny tena sahiranako. Raha izy fa tsy maninona izany e. Tsy haiko raha ho ampy any amin'ny anao ty. Efa ambana esansa mijanona tato fotsiny fa tsy maninona. Mba hisoroana ny ohatr'izao mantsika. Tonga dia ampiasao daholo fa tsy maninona re a. Misaotra betsaka re. Ao fa solokony ianao rehefa mahita station tsika. Za matahotra fa avy dia hoveniko ty fotoana. Tsy misy olona zany fa mba fanampiana fotsiny iny. Tsy hoe solona nge zany fa mba ho fisaorana zava-dehibe vitanao fotsiny. Tsy mahonina kory azy izy zany koa. Efa misaotra dia ampy izay e. Ary velona amin'izay ka enona hoe mandeha ve? Mety ka misaotra indrindra maty-mizelona. Ay, amidany ianarako. Misaotra indrindra maty-mizelona amida. Dia faly mahafantatra anao koa. Za kosa no asimina. Dia faly mahafantatra ny asimina koa zany. Andrasa aloha fa misy zavatra mba homeko anao na dia zany ara. Azafady fa atao anaty kasiko ato mantsy ilay iziko. Tsy azo antoka reto paosiko reto dia sao dia amiha zavatra mantsy dia izay nanaovako azy ato e. Tsy malagasy ny ka ianao? Sao dia anao no tiana ho teneninao hoe tsy malagasy. Aza mandainga eo fa ianao koa azako. Tia misy zavatra kely vidiananao e. Inona moa zany raha izay sanso no tianako. Tsy fantatro. Mety tsy hisy dikana aminao koa ilay saingy raha izy fa vokatry ny foko maro mpisaorako anao. Tokony tsy handray an'ity asany sady hafa nandresana mifandavako amin'izany. Misaotra betsaka ary tsy atahorana very kosa ny volanao zaniko. Voalolo ena tapony loha mihitsy. Tsy misy afa-tsy reto ny paosiko dia izay no nanaovako azy tao aloha e. Fa aza mandiso aloha ianao raha ilaza fa tsy malagasy ianao ny karana koa ianao e. Za koa mantsy karana fa monina ty fotsiny ady daholo mpapasy mambo. Fa nga dia tsy fantatra amin'ny vatako ny fiaviako raha mba voasary n'ilay kasoko alohako ka. Azafady fa mivazivazy ahy e. Tsy diso ianao ka tsy malagasy karana tao anao. Ary sao dia mainka aloha anao fa tara noho ny amiko eto fotsiny e. Efa mety fa afaka mandeha amin'izay. Zany tsy dia mainka fa ho any amin'ny namako fotsiny. Izany hoe araka ny efa nolazaiko teo dia andeha hanatitra ny reto entana reto fotsiny ka. Efa niantso an'ilay olona nefa fa tsy afaka indray no lezavana izy teo. Fa izao afaka mandeha indraiko. Hoy, malomaloka tsara eto izany. Ny andro koa mafana be. Mba afaka ho namako akarivotra kely eto ve izany ianao? Tsy ela fa afaka mandeha ianao rehefa avy eo ka. Eny tsy maninona. Ianao ary teo mba nanampy ako. Ao fa andrasako eto ianao. Fa avy aiza ho anareo e? Avy any Maorisy.
dia mipetraka ty daholo kosa ny papa sy mama anareo. taontaona iny aty fa zareo any ka. Fa manao any anaty zany asininy. Mahafinaritra fotsiny aty dia lasa tamana. Dia tsy odintsony zany. Rehefa mahalaila ny papa sy mama dia moto foana ka. Fa mety hoe mbola hiverina aty any. Zany efa ela zany asinina taty e. Vao ray taona nahery teo ianao ka. Ary nalakina teny malagasy kosa ianao zany ka. Mizaka ny teniteny foana e dia zatra ihany ny farany. Mbola mafana foana nga ianao. Efa tokony antenao ndao ary. Fa sao dia mbola tsy afapolo ianao e. Mbola afaka mijanona kelikely nga e. Ndao fa ampy izay e. Raha nafanany majanga tsy tapitra eto ny fakano haloka. Iverina ianao zany. Anaty tranole tana ihany fa sao dia ilaina maika ilay iziko. Tena mbola mahakasitraka hatrany tamin'ny fanampianao teo e. Mba afaka mahazo ny lara fonda ianao ve a? Tsy manina. Tsy azo mihitsy ianao. Tsy mba vazaha mihitsy tsy te hampiasa intsony e. Fa maninona kosa e. Ilainga mpahafatsika mifandray e. Tsy te hampiasa fotsiny e. Okosa fa aza misahirana manome telefônina atsony ianao. Fa misina iasina. Fa ngatsy mety aminao fifandraisana amiko. Andray dia tsy mba azonao atao ve zany na dia eny mizaha fotsiny azy. Tsy tia mifanerasera man'olona e. Na amiko azy. Fa manina rasina. Tantara lavabe zany ry Anita. Raha izy fotsiny izay teniko izay hoe tsy tia mifandray aman'olona. Ndray kosa e. Dia tantara miainanao tany amin'ny tany ve no alasa zinao ahotry vao. Tena miala tsiny ry Anita. Tsy mbola te fandray aminao ahy e. Tantarao amiko milanao fa voananampy anao raha mbola tratrina ery kokoa. Tsy ovahany izany olako e. Aza mahakararandoha amin'izany fa avelao izany hoany. Ka na fizaranao amin'izany amin'ny manodidina aza nge eny na mba amin'ny olona mifandray aminao nge dia hirika ray mba hanamaivana azy e. Lazao na dia sontsony ihany aza. Izany hoe sinina. Andao amin'izay tsika ody e. Ody? Fa vao teo ve ny tonga dia ody sahady. Efa minefatra nge izao e. Lasina. Tsy azoko tsony mihitsy ianao ka. Fa manina ka ianao manao ohatr'izao e. Tena tsy nampoziko mihitsy. Tsy nampoziko ilay Lasina mampafanana tamin'ny voalohany no ampifilafila be amiko ohatran'izao. Amita, ikio izay teniko izay. Angamba mba hahasoanao koa. Hahasoa? Hahasoa ve mitebiteby lava maninazina ny zava-manjoanao. Ianao manamako. Izany ve dia hahasoa aminao. Tapabola n'izay ny fandraisantsika. Angamba efa ampisoroana amin'ny mahampinamana izay. Ampirosoana mantsy e. Ianao koa dia tena mampibiritika anao mihitsy. Tsy mananamana ohatr'izay ry Asina. Ny fianakaviako no azy sady namako. Saingy faly fa mba nahita sy tojonao. Tojonamina ohatranao. Tsy afaka ataonao namana ry Anita. Ataovy toy ny olona mifanina taminao teny fotsiny. Toy ny hoe olona mila fanampiana rehetra dia mivonjenao. Dia avy eo tsy hitanao intsony rehefa laza izy. Ataovy toy izany aza mitady fifandraisana amiko ankoatran'izay intsony. Masina. Andana amin'izay vonjeo ny fiaranao. Mbola tsy te ody fa ndany ianao raha mindeha ary. Tsy afaka mamelanao rehereto ahy e. Tongato ndry. Fa ahoana ry lala? Efa onga papa?
efa ho izy andana fa miandrandreo zareo. Ay, efa mijery tatingary zareo ki manontany ahy fotsiny izy fa tsy neveriko hoe fatondrioko. dia inona navaliny lala azy? Lazainao fa tsy ato ve anka miteny fotsiny aho hoe asaiko makandry rehefa avy eo. ay fa teny eny zareo hoe reraka be kiady atory a maraina indray miresaka dia tsy sakafo kia fa ninana tany ivelangandry tsy te hinana fotsiny a mihidy be mivavoniko anao dozy fotsiny a dia atory nefa dadandrivo eo zao ety an'izany moramora eo tokony mandalo any amin'izareo ihany dry dia miresaka ka sy ataony hoe kia tsy hoantsony a andiana amin'izay mandeha sao dia be teo indray koa ianao eny ary tafandrimandry oe saika adiniko tsy mandeha ny raha mafanao amin'ny dosy fa raha pitso ny voatonga eo ilay mpanamboatra ametrahako rano eo amin'so eo ndry e. ay dia zao koa lala avy vetivety aloha e. ahoana tandreo milaza amin'izareo hoe vo eo any tonga dia ny feo amin'ny fiarandriva e dia tsy hanako any ambony any e. eny marina maty a aza miteny zavatra betsaka fotsiny e atao fotsiny hoe avy dia nandena tory izy hoe zany a eny ary bonne nuit ki lala. bonne nuit tapatabay mipampandray azany zao raha vo miserana manao bonne nuit io tsy dia tapatabay ka aleo any amin'ny dosy malaky dia mandatory avy eo. Sakafony sady tsy nanao bonne nuit papasy mama akory maly tena miala tsy manao fa reraka be dia tsy navidana akanjony fa taizindriny dia reraka be ohatrany io niaraka tamin'ny tevy a mba nitondra ny zareo nitsangatsangana tamin'ny fiara fa ahoana ozy papa menomenona atao fotsiny iziko fa ngatsero ilay natongavako maly iny tsy eny ny fananontany any lala fotsiny ena izy za rehefa tamin'ny firy dia fa nodiko rehefa ohatra ireny dia mba miteny ihany ka rehefa tonga koa fa mampitaitaina fotsiny farafaratsy indri mba niantso rehefa ho tara. Ok maman efa lasa indraika papa to mbola tsy nahita azy mihitsy hatramin'ny fazako teo nandalo eny amin'ny magasin vetivety ny loha izy efa vita ny sakafo tompoko eny ankifa ho avy izay fa ngatsy andry amin'ny papa efa nanafatra izy fa avy dia mihinana hoy isika fa sao dia taraiky tapokany iziko ndao e ohatra mbola tsy te hihinana maman ka fa maninony efa tsy mihinana alina indri dia mbola tsy hihinana ihany koa ve zao misy maharary ndry zany ka tsy te hihinana fotsiny aka ndiana sao dia mangatsika indray ny sakafo e misy maharary andriva eo amida maharary fotsiny vavoniko mana ho any amin'ny dokotera tsika zao dia zao dokotera ka retiny efa tsy mampihinakana zao ve dia mbola varitra hojerepotsiny eo ndry ainga andrimy eo mana zavatra mandalo fotsiny io fa za matahotra maman ampanateroteka ao fotsiny any lala dia izay e tsy asiana mofo amida fa manino ndry manafiny zavatra maman e sina koa ny afeankery maman tsy manafina nininy izany a maman zanako angindry fantatro hatramin'ny langy andry aza raha mitopy amiko ireo masondry ireo tenenao maman aingana fa nisy inakima tsy nisy nininy izany maly ka nandehandeha fotsiny izay dia izay aza mampiasa saina amin'ny zavatra tsy misy moro maman ary andao ateroko ana ny efitra fisakafoanana ianao ary dia any any hosotra an'ilay teka ao miaina
akory. Azafady fa tsy niko le izy. Asina tena nivy ianao fa tsy afaka manampy anao amin'ilay olana manjoanao. Azazasiana moa enikary. Tsy manasazy anao ka mialatsiny ary amida olona sarotra ifandraisana loatra. Aza mikiry ny fanerasera amiko tsony. Tsy fantako an'le tsy manana nydikan'izany tena fanakory a. Ny an'lianao any to vomaty aby no manisika afaka bebe kokoa izay manjoanao. Te hanampy anao fotsiny arasiana. Te hanampy anao amin'ny mananako anao. Tsy maninona tsy mifandraitsy ny asika aoriana ny fanampiko anao tsy maninona. Aza miraharaha manampy antsony tia. Fa zava-dehibe ny fanampiana nataonao tamiko ireny. Tsy ho adiniko mandrakizay ireny. Ka tsy mahafapo eo anka ireny e. Satria tsy mahafatateritra ny olanao namako. Tsy tezitra ia fa tsy mahita lazaina fotsiny. Hafa-fiainana fa izany resantsika dia mety mahita tsara ihany ianao. Fa momba an'iny ianao? Ohatra hoe ny fiainana an-tany Maorisy. Tsy dia misy azo tantaraina ny tany. Fiainana ohatra ny aty ihany. Misy ray aman-dreny, misy fianakaviana, dia misy namana koa. Ainana namana ihany ianao tany? Namana mpiara-mianatra. Mba haika ataonao ny tany ampianaranareo ary ahy e. Iza ny tena namanao kilasy fahafiranao mijanona sy ny sisa? Tsy tena vita ampianarana fa nahaditra. Mba haika ataonao niditranao ary? Tsy ahalinanao izany e. Angamba nahavoanomboka aza be efa tsy tianao sady, efa tianao faranana ihany koa. Fa maninona moa? Ianao ary mbola tsy nitantarakoroko. Tena aoka amin'izao re. Aleonao minonina amin'ny tsy fahafantarana azy toy izay Andrea izany. Orin'ny fitantarako an'izany mantsy na ny fandray amiko aza angamba mety tsy ho ataonao tsony. Fa ngaty izany moa nefa izainao atao. Ka rehefa tsy lazan'izany lesany ihany ary ianao dia olana mampijanonao tantarainy. Tena fa vonainanao ary. Fa inona loatra misy anao ahafantatra ny olana mahazo ahy? Tsy tiako ny mahitanao ampaorin'ny toy izao foana. Ka izay no mampanirana mafy hanafaka anao amin'izany. Na dia tsy sitraka ao azy. Teo hoe orinanao foana mba hanamirana ny aditsena mahazo anao. Tsy mety izany ry amida. Nefa dia mety amiko. Inona moa sakany e? Fitiavana tsy mitovy ve sa dekarena? Sa za mihitsy izy tianao? Aza mitsatoka zavatra tsy atatsaiko e. Mba tsy ataonao ny fangirifirina sy ny aditsena mahazo amin'ny mombanao. Dia ngamba mba vitanao ihany anokatra amin'ny trano ambarana dia ny apahany amiko ihany. Mahafaly anao loatra ny fahoriako angamba e. Tsy mampahory anao ary amida. Ary tsy tia hampahory anao koa. Mampijaly tia ianao raha mikiry ny fandray bebe koa amiko. Mifanohitra amin'izany hoe mafy be amiko koa. Nasiny ma zareo fahorinao afa izany fahasambarako. Tsy manana fahasambarana ary amida. Tsy manana fahasambarana mpifaliana anao a. Mandainy ianao hoe dia tenao loatra ianao hoe Rasiny ma. Mba fantatrao a. Mba fantatrao ve a? Raha misy ny olona fosotra indrindra mpampahory vehivavy voalohany dia za. Tsy tiako isan'ireny vehivavy ireny ianao ry amida. Mantsira ny tontolo ny etraketrako ianao e. Izany ve ny olanao? Izay no azoko ambara aminao satria tsapako ny fangirifirianao. Rasiny ma efa tafiditra anatin'ny tontolonao a. Ataoko ahoana intsony ny amerina ny foko efa mihoatra ny etraketrako. Telefona vao manaiky ny nampy ianao. Tsy mety amintsika intsony miona matetika e. Tokony ahina amin'izay koa ny fifandraisantsika. Aza mandany fahana miatso aisaky ny hariva intsony.
dia aza okizay ka fa nanina ry ihany nampiolona taminao hoe satria mila ny fanampianao ao tamin'ny andro iny tsy tokony nanavitra aminao ka tsy tokony mizaha ino ry nanena ny famijilahana taminao ry asinima aleko lavitra tsy nahafantatra mandeha nyfisinao azy zaka kely no elaina avy aminao dia ho afaka anao ry amida amin'ny fomba hoana no ampitoninao fo efa adaly naizatokony aza tsy mahay nibaka azy tsony tapao ny fifandraisantsika iny tsy misy afa-tsy izay na nampy anao bebe kokoa maninona mba nsaina venao talohan'ny lazan'izany mba mihainy izay efa nambarako hatramin'izay venao nandinika tsara vao natakatra an'izany aza mahafilory amida ny marina tsy misy pety ny fareny nambarako anao reny ndana amin'izay mandeha dia aza ny eo namiko tsony ndana ry amida ho fanavotako anao koa miatin'izany fa fahofisiko tenivy ianao fa tsy misy afa-tsy izay ny fahaolana mety amiko tsy moramora tsonga izany ry asininy ary tsy fahoriana mora zakainy efa tokony andeha fa efa miandra koa ny antrany mikary ianao anaty fiaranao amin'izay amida ianao nge izany teneniko izany indiany ianao raha ndeha tsy afaka mijaly mirera ty ho ahy ianao fanaraka ny teninao ary tsy aleka raha tsy mahavoafafa ny fisinao fa makaiza foana moa zany ry mivoaka isan'andro zany laza fa maka essence foana makondry izy iny tenen'ny Patrika mba magarivotra fotsiny ako aiza moa de mba vita nefa ny zavatra nampanoviko fa zavatrina moa zany papa fa oh lala tena manao tsinitsinina zavatra mihitsy ngendry izany tsy ho tara ve raha zany tena zaza mandreraka mihitsy ny ianao fa misy inona raha olona aimo ka tsy nisy nataon-janako reny zavatra nasay nataony reniko maninona marina ve zany amida ka na zany zavatra tenenareo zany aza nge tsy fantatrao kory le hoe ho any Morisy ho aiza tena ny fahafahambarakako mihitsy matsy ny tedavy ny olo kelinao io tena zaza tsisy lana azy mihitsy ianao ka andraso aloha raha olona tena tezitra mihitsy papahandry fa inona indray zany nataondry izany ry amida fa zavatra inaka izany ry mamoa tena tsy fantatro mihitsy nge ho ahy le zavatra nandrahanandry tany monsieur Karim rea ay tam'le mifankahitana izy Asina voalohany Asina fa izy zany Asina hono ny anarany fa iza ho azy zany fa nga olona taondry monsieur Karim atao zany olona mifandray amiko fotsiny zany ka mifanena tamiko tamin'izany le ankany iny fa ina aloha maman ty mampatezitra papa amiko ty amin'ity resaka ty avelao fa zany hoe resaka amin'ny momba an'izany dia hoe tsy maintsy alefany azy zany papandry ihany io ko tsy ho an'izany ary maman ina mony ataoko rery ihany nareo ray aman-dreny koa aza dia lavitra ty efa niezaka ny nandresy lahatra ny papandry mihitsy ny izaho tamin'izany nefa hitanao ihany mora olona sy mifiziriziriny amin'ny zavatra raha izaiko inona moa zany antony andefasany ahany ina nataoko rery ihany iny tsy hanao zavatra tsy voahevitra ao andry papandriana dia mafimafy loha azy iny fantany fa mahasoa andry zany matoa atony tsy hoany aka amida fantatry ndre tsara ny fombafombantsika io sahatra tenen'io foana ny mahatonga andra olona ny sisika tamin'io maninona
ka 3 andro mivola. Zay avy tena tsy hiverina titso. Patrika koa rangaby tato-bolana be. Tonga dia sakafo tsy mety io. Efa vita koa sakafo. Efa miandry koa dada sy mamanao. Masotonareo fa tsy nanaka. Andao ry amita. Efa firy andro izay ianao dia zara raha misakafo foana. Tsy nanary lala. Andiana fa sao dia tezitro indray paparahela be aty ianao. Ka ianao mihitsy no atahorako hitezerana eoko. Sy efa zatra ny zanaka ary lala. Tena eo fotsiny zareo raha manontany hoe tsy te hihinana fotsiny aho hoe dia izay. Lasary ahy. Velo hoe memenao indray ilay rangahy. Aiza foana koa ary sy mamamony telefoniny. Nefa teo efa mba naneno ihany. Heveriny fa ilazina indray angambany dia tapahany hatramin'ilay anjoka efa tafiditra teo. Izay hitako efa maneno ka. Amida, ndao ndry sakafo e. Ka tsy efa nalazainy nalatany fa tsy mihinana. Mba fantatry indrimo hoe na voka-dratsy ateraka ny tsy fihinana-kanina. Reny tsy manan'ireny azy efa tsy fidina. Midiny vavoniko. Ndao fa miandry ny papahandry. Fa ngamo aty amiko ny kibony tsy afaka mihinana izy raha tsy ho ahy e. Raha tsy dina atao foana nataoko. Amida. Tsy ho any ary maman. Aza dia terena amin'izay tianareo foana moa fa tena leo be aka. Ary iza ilay atsony? Rehefa fotoana dia fotoana ka ohatra ny nalain-taina be izany ianao tamin'ilay anjony keo iniko. Ianao sisika loatra tsy maintsy nandehanako e. Tokony mbola misy zavatra atao mantsy fa tsy maintsy nandehako. Misaotra ary tonga e. Tena alatsiny koa fa nanapaka ny fandaharam-potoananao. Tsy manino izany fa raha pitsindray ataoko e. Sady zavatra anatrano ke izany e. Tena tombo telefona indray nga ianao. Tsy tako koa nge izy ilana izany e. Da alaiko najanona anatrano. Fa ahoana? Tsy dia hoe misy ianao fa mba tetezana zavatra na telefona fotsiny. Tsy dia misy zavatra linanao ngamba hoe natao hosavanao aza. Fa inona amin'izay aloha ilay zavatra hoe lazainao amiko e. Fa ngamba mahalinanao ihany. Tsy hoe dia mahaliana fa izay nge ilay zavatra nangatahanao fiainana amiko e. Tsy adiniko izany. Lasiana tena volovy a. Tena tsy misy dika taminao hoe fa tsiko teo amin'ny fiainanao nandritra an'izay fotoana vitsivitsy nyfaneva izay raha tsika izao. Mba tena namiko na dia raha izay kondrahoana sy misy misy. Amida, namako ianao. Tsy ho adiniko velively ireny nataonao tamiko rehetra ireny. Arotsaroko foana ny eo amin'ny fiainako ianao. Misaotra rehefa sy matezany ihany azy. Misaotra fa ampiasambatra azy e. Tsy hoe azatizana ntsony ka azatizana ntsony. Tsy hoe raha dia odateraka mifandranao ka inao fa hofaly amin'izay ianao fa tsy anjombola lava foana ntsony. Saingy mifanadinanao fotsiny no ohatrany tsy ho vitako e. Angamba ho totitra ihany dia fa tsy mahitanao antaona no maso lavitra anao. Fa lavitra izy? Nga andeha analavitra paosiny tontolonao petrapetraka. Fa ho aiza ianao? Hodina tanondraza koa. Any any tsy misisika ny fiainana amin'ny antsy sy ny telefona anao tsony. To tapoka be? Tapoka aminao dia inona fa efa tao anatin'ny vavako angamba izany. Amida,
za raisinao fahakalana ny tenenana andrendrehetrareny taminao re tsy mbola nisy olona tia laza tamiko mba analavitra azy zany fantatra fa tsy maintsy io zany no andraisanao azy reny saingy tsy maintsy andraisanao ihany na dia nandratra azy tia tena loatra anao raisinana tsy tapaka akory no fahoriko nateraka izany mifona ry amida anga matahotra fa mameranao ay tsy dia izany koa nahatongavako tena aminao androany fa anao reko manao fotsiny fa oviny ianao manaiky afaka vitsy fanga hoelany ianao sa hipetraka any amin'izay hiverina ditsana rasinina satria ve miteny andreny asa tsy haiko tso ny ampony tsy maintsy mandeha fotsiny ary tsy afaka niverina ditsy satria nahoana nahoana satria amida mama zao ndry vo tonga efa nitaitaina mihitsy a fa mbola taiza moa ndry teo e sy misy naleoako fotsiny fahoana tarafidiana loatra ianao efa milamina daholo zany no entanao ye mama dia tsy mba malahelo mihitsy ve zany ianao asoa zany ka tsy arahako alahelo kesombonay koa ka tsy asambatra ange zany amin'ny voalohany ihany ndry ny teny an'izany fa rehefa mandeha ny fotoana tsapandry ihany zany fahasambarana izany tiry mama tsy misy akoatrany safidy mifo ihany mahasambatra fa iza ary le niona tamindry androany tsy niona taman'olona fa nanararoatra faraparany ny akato mositsiraka Madagasikara zanako angendry ry amida e ary tsy vo androany no nafantarako fa misy zavatra fendry aminay tsy manafina ninina aminareo aka fa iza ho aly asime na olona mifanena tamiko tena ny dalana ao zany dia lasa mpinamana sa mpinina mihitsy nareo tadio fa ny fanafenanao an'izany nge na tonga mipapahanao ny ova hevitra tapoka teo e ka natahotra nge ahy mama mifona namako asime mba tia nanamana dia izy mba mifanena tamiko fa inona nefa ny fifandraisanareo koatra amin'ny mampinamany tsy misy izay fotsiny mama tena tsy maintsy mandeha ve zany ahy efa milamina ny tandry e izay aloha fa nylasa vetivety a mama mba hainao kely aloha e amida mahasoanao a zany izay a fa manina moa raha janona ihany amida e fa raha matoty ve adaly efa mieritriretinao ve iny mety ho fafahambaraka atsika amin'izany raha hoe ajana ka baraka sa fitiavan-jana ka masaka ao an-tsainao ao e fa mba efa nysainy kelinao io ve hoe iny no mety hotoyny famafisan-dohan-janaka ao raha mbola mijanona eto izy zazakely tsony iny raha olona ka tsy ho azo tenenina tsy maintsy mandeha izy tsisy amin'izany efa miandro koa ny fianakavindry-kariny many dia iny ve mba zanako dia tsy mba hanatrika ny fombafomba rehetra amin'ny fampakarana azy akory sika tsy ao an-tsainao koa ny alahelon'ny zaza iny anambady na mbola lefasana na zany ny fomba raina tsy mba manana safidy fony rehefafa indray aman-dreny manapaka ny fiainam-panambadiana zany ve Ie, fa ngatsy tia ny amida zany tovolahy mpiakatra anao zany. Mbola kelikely izany miona farany. Afa ny andro lany zany hoe milefa nampiteko ny fo mitsenanao ny andro mariazinao zany. Raha azoko tsara zany dia efa misy olona nampiteko ny fo ny amitany. Eny.
fa minaova sy tia izy mipetraka any Maurice koa ve izy zany fa inona zany ny lazana hoe tsy tianao koa izy alany arina mahavaly azy ny vaoriako fa magagady tsy mety mankala azy toy ny nakalany taminy any niainany zany fitiavany zany voalohany ary mety ho farany koa ngamba aza morakivy amin'ny zavatra ray loha mihitsy ary amita Andriamanitra ny tompony anjara ary izay mahasoa antsika ihany ny atolony antsika aza matahotra fa izay miatra aminao na ratsy na tsara dia mahasoa avokoa ny tsy hiana fahasambarana intsony ve dia ahasoa tsy voatery amin'ny ihany nisy ny fahasambarana ho anao ry amita tsykely lala firy-taonany teo tsy manatsaka izany fahasambarana izany ianona dia amin'ireo ray aman-dreniko aza leo mivefefesy ny bedy lavaky ary lala nanamana aza tsy avelanamako olona iray ihany nahitako an'izany nefa dia hijanonao izy ihany koa satria vao mainka anatinao ny fahoriana azy maheresaka mahasoa anao izany ho matoa tanteraka hoay amin'ny rehetra ngeza mifindraindry izany misy miantso ngamba tsy teresaka amintsony izay avy mba natsoina hatramin'izay mifahafantarana izy mifankahitana izay raisako dia miresa aminy fa ho tonitony kokoa ny alahelo-ndreo ary izay tsy te handrosatra ny maso azy tsony ary lala efa bizana latsako azy izay fa efa fatanga hoe andeha rapitsy ianao nefa nanao veloma azy tamin'ny fioanana omaly tandeha ary aloha matory sao dia horeraka be eo mbola hiatrika voyage any ianao rapitsy mikary eo amin'ny fandriana ihany mandra-pahita torimaso ndao amitsangana zao fiomanandry zao ary tolozandriny voretaka eo ambony fandriana fotsiny fa tsy manao nininina akory nga efa tara orikara kely tia adiny ray sasana angesisy ay andehanary fa vetivety ady tamy lala or lala fa ino ty mampitabatabana asavy makany amin'ny efitraniny amida izy atao inona izy anampy azy io manako adiny firy mbola tsisy ninona vitany io ka mbola nrahako vetivety ange izy saika aninona moa izay anampy anazy io manjaiko aza dia betrobetrohana ntsony koa moa izy manderaka ny ela be ao fa apiko izy amida atray aok'izay zanako avela morery ihany ve zany tsy amelandrirery zany sombinaiko tsy hoela dia eo nindray sika tsy manomboka ny fanomanana mariazy indrira sy tongany tsy mety tsony satria tsy maintsy miainga androany ry zany efa mbola maro ny zavatra tsy maintsy alamina vao afaka mandeha aza malahelo tsony fa manjary malahelo koa ny mamo tsy loha amboariko ny akanjondry efa vita ka angaka ireo ihany tsy manina fa avelo aminy dia aiza ny etandry sasany efa mibadaindry sarany anaty tomobily any aloha amboariko kely ny volona fa misy somary misaritaka kely aloha skafy nga mbola tsy vita foana efa olona roa be zao mbola midororo ihany tsy mety aminao vavanao io mihitsy tsy menomenona raha olona reraka be ny saiko ny sofiko aok'izay efa vita io dia angana arako tara ny fikelokelo anareo ety any mandreraka mihitsy zany raha olona ao zanako
ve le zavatra reny efa nataoko anaty etanao zay dia izay zany ry amida endry tsara ny zanako aza manao izay anala baraka ny ray aman-dreny lofa efa olon-dehibe ianao miofa efa mahay manavaka koa hoe tia ny tokony atao tia ny tsy tokony atao mama afa-kerinandro dia tonga any papa zany tsy hoany mihitsy mariazy ny vavitokako zao kosa ve moa dia tsy hoatrehako e tsy maintsy tonga ka aza misalasala manontany raha misy zavatra manahirana na tsy fantatra grand-mère andriko ny aho e miresa tsara mo dia iza zany mihitsy ianao mety ny fianakaviandry Karima ka fa aza mataotra fa aterina trano nika tena sekitara amin'ny filo zavatra mbola misy atsasakadiny io koa vedy ka raha tsy nytanterina reo tsy natratra n'izany akory tsikako inona akory fa ianao mihitsy no efa dodododona foana andao ampidiana ny entanaka Lori zay amita tsy nondraisiny akory ny antsoko ny andritra izay roa andro zay tsy dia resaka amiko tsomokongamba izy sa mety namaly faty tsy taka mihitsy ny zava-marina nambarako taminy amin'ny fony no andraisany ny teniko fa tsy anosainy so ihany no fa nisy an'izao zavatra zao hoe nisy an'izao dian'izao so ihany koa fa tsy nandray ny antsika izy mino fa iana dinao ianao rehefa mahay maka ny fony leo vatonao veloma ry amita misaotra tamin'ny rehetra nataonao tamiko na dia hoe lako ny sasany tamin'izany arina mahafalifaly andrangaty ianao ny teanjonitra ohatrany akoho voan'ny barika eko tsy mba misaina akory fa isaina amin'inona koa ohatry fahafahana raha matoty tsy sambatra ve ianao fa anambady ny zanako vavy e zany hoe misika fa nahazo fahafahana ny ray aman-dreny afa-tebiteby ka tia izy any alavitra tinga manahirana ny saiko raha olona le aza misodoza ho ny tsara foana atao an-tsaina dia lamina ndritra izy nge tsy hoe hipetra-driry akory any ao ry maman ao ry bebeny zany afaka mindraikitra azy tsara reny mandra-pahatonga anao any ka le zazary mbola tsy mahatra akoriko tsy matotra ve ampitoana anambady io fampiatanareo azo ihany mahatonga azy tsy mba aleo tena mihitsy zay no navoan'iny zaza iny nge zao ianao ndray tia mitebiteby alohany mangina ianao raha olona aizam-pinao tsony koa ny olona efa mahazo ka any ianao raha te-davinako zahatra milaminako mbola asiana ahiahy ratsy ihany rehefa kely saina ho aho dia mangina everinao famboletra toy ny fisainanao daholo nga ny zavatra rehetra eo ianao fa mahasorenana amin'ny resaka aminao azy aloha iantso kely alalala lalo ahoana tompoko avinga indry vetivety azafady e fa avy vetivety aloha e ahoana izay madama vetivety nge retsy eto no mipetraka fa antaniko zavatra ndry ao mandresa sisa eny ary mihaino anao madama fa ono aretsy tsy mba niresaka zavatra taminao mihitsy fa amida fa zavatra inona moa zany tompoko ohatrany hoe ohatra hoe momba le ashim zany ashim inona zao ny avaloko amin'ny madama momba n'izany andainga rehefa asa ilaza mariny aza matahotra fa tsy maninona ndry amin'izany nge za e aleo tsy lazaina fa so dia mba tsy ambaratelo ny amita kosa zany ka tsy tia no fantatro iray aman-dreny tsy nresaka izy madama
efa enkondresahany ray mandeha fotsiny zany anaran'izany dia izay no natonga nitadidy kely teo hoe taiza monina ianoko an'izany. ay efa nilazainy tamiko ihany fa namana izay asian'izay fa tsy dia nisy fifandraisana hafa koatra mampinamana fotsiny izay nambaraina anahy. Tsy izy koa mbola tsy niresaka momba izany tamiko ka. ay izay ihany ny saika nontaniako andre afaka manohy ny asanao amin'izay ary ianao e. Eny tompoko. Efa tonga ny ve ho ny amita e? Atra raha olona ianao nge izany antaniako izany e fa inona zavatra nambaran'ny zareo tamin'ny telefona ny lozanao midikodina eo fotsiny. Ka lozana e? Lozina raha olona. Loza ho tsy hitandry zareo koa ny amida. Maninona? Tsy haiko izay zavatra niseho tany e fa tsy hitandry zareo teny amin'ny aéroport koa izy. Tahony Tsy hita e, le raha matovy hoe marenina ve ianao e? Efa hoe tsy hitako. Andriamanitro maty aho zanako dia inona no tokony atao amin'izany raha olona? Ka efa manao ny fikarohana any ry zareoko. Miantso izy rehefa vera ohatra hoe manao sy manao fa mbola manontany tompony andraikitra ao amin'ny aéroport aloha zareo manamarina ny anaran'ny mpandeha. Dia ndao misy loha tsika izao dia izao dia hoany ka mimany ianao fa ho any amin'ny aéroport tsika izao. Tena marina tokoa aloha izany e. Efa mba matakadavitra ohatr' izany ihany ty vaviko ty aloha marina manontany hoe nandeha sa tsy nandeha. Any eo ihany mahatsiravina mihitsy ty ianao ty fiomanana tao. Ka ianao no andrasanako ina moa no manako ako za efa vita. Hay vetivety ary. Allo misy miantso indray ty. Allô nanao ahoana e? Ry zany ve? Dia aiza ho aiza zany? Zay koa zao moko nanoheny mihitsy ka anamarina ny avy ety indray aty amin'ny aéroport aty zany. Zay mihitsy ka raha vao mahazo vaovao zay dia miantso ihany koa e. Aza maika aloha fa aleo hiandry indray tonga amin'ny aéroport e zay. Raha olona ahoana hoany? Tsy nisy banga hono ny seza avy ety e fa aingana olo ianao e. Avy ety no tena tokony anamarinana azy tsara. Niany zany mandray ny mpandeha tonga fotsiny mantsy. Vita ve izao? Efa vita efa vita. Dia andraso any amin'ny fiara ray ary inona koa ny nalainao iny e? Sary sao dia misy ilaina nyty ihany rehefa tonga amiko. Ay dia mitondra ihany koa taratasy momba azy izay misy ao e ary aingana anao fa miandry ny vaovao avy ety amintsika koa ngery zareo any. Andraso ary fa hitady an'ilay taratasy vetivety ako. Sa velao any rehefa tsy hita e. Iny sary iny dia fampy mataraiky be ety fotsiny. Ndao fa reto ary ilay izy e ndao. Dia miakaraiky ianao hoe vila be raha sanatria moa izany ka lazainy zareo fa hoe nandeha ihany izy dia ahoana? Dia tsy maintsy ihany izany ny tadiavana azoko. Ary sao dia mba nisy nankakeriny koa sary ny zanako iny raha olona. Aza miteniteny foana eo ianao raha matoa. Ka iza mahalalako ary mandehana moramora ihany ianao na izany saka tsy afaka hitady aza angesika raha sanatria misy zavatra mahazo atsika eto e. Ianao ve tsy malalo hoe maiky e? Moramora ho aho tonga ny foana io na firy e. Misy nankakeriny zanako raha olona ahoana tsy no mahitana azy amin'izao. Raha nisy nankakeriny izy tsy maintsy efa niantso antsika izay nanao an'izany e. Ka ahoana moa no mena vinantsika izay mahazo azy ihany e. Izy niaraka tamin'ilay avion avy aty ihany. Iny ihany no hitantsika. Efa tany ange izany izy ny tsy hita e. Ka izay no mahavariana hoe ahoana izany tsy nahitandry zareo azy. Lalana betsaka io fedy. Mety hoe tsy tany amin'ny lalana be sy maro izany no nalehan'ny zareo. Mbola tsy mahazo foana angaha ilay finday any e. Mbola tsy mandeha. Dia inona izany nataony zareo any? Efa nasaiko nampandremy polisy ry zareo ko. Tsy maintsy teo amin'ny aéroport ihany mantsy no nahitana azy. Fa hono
ngany amin'ireny tanàn-dehibe ireny tsy mba misy an'ireny caméra de surveillance ireny. Ka mbola miandry ny polisy indray zareo dia hiverina any. Maty ara maninona any izy zanako vavitokana iny rainy ary sao dia tokony hampandremy mpitandro ny filaminana tiako aritsika e. Ka inona nazony zareo atao ao e? Zavatra tsy raharahan'ny aty nge zany fa any any. Tsy mahazo aina mihitsy aza tokony mandeha any ianao ka. Andraso no miandry vaovao avy any dia hita eo e. Sao dia efa maty kosary ny zanako. Ianao mbola hiandry firy andro eo ihany. Aza miteniteny foana raha matoa. Ireo mpitedava antsika fa tsy hoe mipetra-potsiny eny e. Na ho any aza tsy maintsy ohatr' izany ihany ny tebotebontsika fa tsy manaraka izay ataon'ny polisy ihany fa tsy afaka hoe hanao inona akory. Dia izay vo tsy ahita ny zanantsika intsony ferera olona. Oka izay ho Lala ory Lala. Ahoana izay Ramose? Mba hitondray rano mangatsiaka kely ny osotro ny madamy. Vetivety Ramose. Tsy misy olona mba ohatsy ianao tokony ahitana azy verangaty. Iza moa ohatra mandeha zanako. Izy aza tsy nanana namana akory tatiako. Ito ny ranonao madama. Lala. Izay madama. Tena tsy laza zavatra tamin'ireny mihitsy fe amita. Sao dia mba misy namana mba endry anarana presaka amin'ny matetika amin'ny findainy ohatra. Eny tokoa sao dia mba nisy amin'izany. Tena tsy mahafantatra tompoko. Sao dia mba lalana kely mety ahitana azy mantsana. Ahitana azy? Fa... Izay tena tsy hitana izy ary tsy fantatra hoe aiza amin'izao. Izay mahatonga anay manontany anao sao dia mba hoe misy namany fantatra ao fa nafeny anay ohatra tsy fantako. Sao dia mahafantatra ianao. Fa lasaiza indray izany izy. Sao ilay zava-nisy efa tonga tany izy vao tsy hita. Tsy mifanaina tamin'ireo olona nitsena azy. Miahe izay fa sao dia misy olona mifandray tamin'ny matetika amin'ny finday ohatra nakazy teo dia nitondra azy akery. Tena tsy mahafantatra madama. Mbola tsy miresaka momba an'ireo namana any andafy tamiko izy. Ary teto Madagasikara? Tena miala tsiny ara. Tsy nilaza ny tiana dia nanontany azy ianao madama. Tsy afaka ny anafina an'izay intsony nefa fa fanjavonana niresaka. Misy na lala. Izany asimo izany no efa niresahany tamiko. Asimo? Izy izany? Namany amita izany. Ary mino aho fa io no matetika miresaka amina amin'ny telefona na amin'ny vatana ankoatra ny ato an-trano. Mipetraka azy izany olona izany? Efa herinandro izay nefa toa mbola tsy nahitana mangirana foana ny fanjavonany amita. Fa inona ny vaovao azonao farany taon'ny zareo tao e? Dia izany mbola tsy misy azo ambary izany foanako. Tsy misy inona azo tenenina. Dia izareo izao no ambadika izao raharaha izao raha hoe efa kanahakeriny tokoa e. Na za koa aza raha matoa tena mba vaky loha mieritreritra n'izany rehetrarehetra izany. Zanako nandeha avion tsara izao dia tsy hita popoka rehefa tonga any an-toerana. Tena efa maty ngamby izy izay ka sao vomino fa tsy fakanakeriny izany mahazo azy izany. Fa inona koa ny antondrazanao an'izany? Ka raha fakanakeriny ve dia tsy efa hiantso izy ohatr'izay. Vola ange ny tadiavin'ireny olona makakeriny ireny. Aiza foana nefa. Ka mety mbola hoe miandry ny tany ilamindamina izy koa. Matahotra polisy. Aiza koa izay zanako efa maty tsy ngamby izay zanako izay. Zanako okizay raha manina. Zarary amin'ity ranomaso lavy ity koa ny afarano. Dia tavana nefa ity mbola tsy hita koa dia ianao indray koa no arary vonoina. Zanako monatenako. Tsy fantana moko. Aiza koa zanako naty. Mahatonga ilay mpandraikitra ao amin'ny aéroport teto nanorantsika ny anarany sy ny famarinana mpatongavany tany tamin'ny andro io dia miala teto izy izany. Rehefa tsy eto izy tsy maintsy any Maurice e. Ka sao
manimaly fotsiny andeha lavitra tiako fa zareo aza tsy manaiky antsika hoe andeha hoaniko tovy ihany mantsony raha ohatra hoe any sika na ty andrano volo eo ihany zavatra hitranga mbola tsy fantatra amiko aloha marina ihany ny zareo so dia fakana-kely ihany fa mbola tsy fantatrako hoe ohatrina ny alohany ianao zany rangady ohatrany sy taitra mihitsy vatiny fitahitanany ato fotsiny afaka koa ny rano fomba mahita vatany aleo mihitsy aloha miandry kely raha teny hoe tsisy miantso ry zareo dia tsy maintsy mankantsikako raha olona amatea aizany sanako mitahitana ange papasy mama ato ndana mihitsy aloha anao matoa makarivotra kely any avelany any ka ianao tsy tahitra akorona fomba fiterinao azy akarivotra iza mitahitanaako miaitra ny finday io anenao soatran'iny matiny tebiteby rery any koa amanina mitony tsara aloha ianao saroa fa raha marariny ianao dia raha ianao marary no vantaniny zanako dia mba ahoana andreo izy raha sanatry moka tapakalalan-draha tampika eo dia asa fotsiny vao mainka aloza ny ray andry amfandroa andro tsy nahitana azy mbola na enapio ny tena ihany raha olona ivotimy andro nge zao hoe ina zony ny antenana amin'izany sy mafaty fisy izany rasany tsisy an'izany tsy mainty izy fa aza matahotra anao ary atsoaty zany ny tandrima fahasalamana ianao efa nahita irika kely nge amin'ny polisy teo ka rehefa misy an'izay dia efa misy lalana mety ahitana marina zany kasazy efa alapeny andro fa mbola tsy miantso fona ry zareo aza dia manao fisainanjaza moa ry amanina tsy moramora nge mitady an'izany sady vetivety fa mila fotoana lavalava aza lefa lavitra fotsiny fisainana fa tsy maintsy wity izy ndano aloha makarivotra kely eo tokotany mety efa alina loatra koa ngamba zao ny androko mety zay mahatonga ny zareo tsy miantso lala ory lala zany ary le raha matoa kely iny ory lala ory lala entiko ny makarivotra ao andavaranganao aloha raha matoa ny akorano mangatsika izy misy raha mangatsika izy fa za mangatsondry ampirety fotsiny aloha le jiro ary ambadika ary vetivety azafady fa inona koa ry zany zavatra midoboka any ivelany zany fa inona zany ry lala inona le zavatra ny anjera teo sa nidoboka be teo tsy atonge zany raha miseva ohatra ny any ivelany any ohatra ny any vavahady any no faheloko azy teo ndry fangara ve tsy henitra la gardien zany ka izy le niera teo fa hoe ndeha hamonjy fahorininko ay tokoa toa mijanona la izy olona mamo angamba aleo ao atao trano ihany ka vonoy ihany le jiro lala dia nda ndry matory amin'izay tafandrinandry ary nareo misaotra retsy mbola tsy niantso foana fera olona ry zareo ka mety efa alina loatra aho dia tsy niantso tsony izy na koa mbola tsisy vaovao azo ambarako matory aloha tsy antso eo ihany ve mory zareo raha misy azo ampitaina any zavatra teo raha olona tonga indray le raha mahatoty izy ny tsy mahita tory any dia ny olona dia daviny tsy atory araka aminy ny zavatra mitoboka aby indray teo tany atokotany tany sao dia misy olona tafiditra ary ny atokotany andra olona so dia nofinao any fotsiny zany dia ampifandraisinao amin'ny zava-misy dia raha ty koa mbola tsara ny kipo mihitsy ianao no masokio teo fa nano fiahoana ary inonge misy olona mandendehana andala tsara n'izany inonge marina tokoa fa izy ary zany dia trano efa tafiditra atao trano mihitsy izy zany olona inona ny atao mety polisy aingana ianao ka aleo jereko vetivety aiko le basiko teo aiza mivoakany ianao dia sao dia betsaka ry zareo ny fena ianao ambany fandrina
aingana ho hainao mefenao ambany fandriana fa izy zany e izy zany za ihany ramsea ay lala io sokava mivaravarana rangatya velany fa ahoana misy zavatra mitondona foana ramsea vavahady ao naharitra loatra le izy dia izay no antony namoazako anareo zakely efa lazaiko anao teo rangaty za koa ke naheno aniny tsara fa lazai hoe manofony efa ela be mihitsy na henoko azy teo zay indray ary ny ianareo tena za mihitsy le henoko teo enonge narehetra ndrika ny jiro any ambany any ralala tsy mivonoko mihitsy ny ao ka dia inona no atao raha olona maninona raha mianjo polisy ianao maninona tokoa raha zany e sao dia olona mpiorooro ihanyko na olona mahafantatra fa tsy eo ny gardien aleo jerena fotsiny aloha e fa dia olona mamy na olona daly zany io indray le rangaty sy ny famafisan-doany efa hoe polisy atsoana ndao idiny reto samy mitazona anankiray miso dia misy ilana azy fa ianao raha matoso dia tokony hijanona tatrano iny tsy janona rery ato ka ndao ary raiso ty dia ty raiso ololala eny ramsea reto ianao mijanona raha olona aza mitabataba tsony aiza mivoaka any fa anontany mafy io fotsiny hoe aza mitabataba oa na no manatona ny lala itsy aiza mivoaka any ho ianao sao dia tsy olona rainge zany raha tena olon-dratsy andrivo zany efa tafiditra ohatr'izay leo polisy matsona raha olona malengina hoa dia ndana mipisakitsaka akany lala itsy fa za mikoatra n'ity vavahady ity raha olona fa ianao ve teo faty veloana akanjoko raha matoa tadi teo fa tsy tany zanantsika sao dia le olona nahakazy zany mampiororo zany ka zay nge nylazako foana hoe manina raha polisy avy hatrany atsony aleo aloha nyresaka raha toka izy mariny raha sanatria moka ampitandana sy ampandreny polisy tsika nefa nitsizy akory dia very tanteraka amin'ny zanantsika aleo mijerery izy eo nefa hoe ambadika voninkazo io nareo sy lala dia ataovy mode silencieux daholo ny telefôny fa raha fa tsy fandamena akory zareo dia zay vao miantsy polisy ka ndreo manao hita aza misy miatsy ainga nareo raha matoa fa misy inona raha olona fa iza anao tao tsy taitra kory ty anao e aminareo olona mamy ve izy zany ary sao dia mpamosary aza dia manatona akaiko loatra fa sao dia mody mampy ohatra ny olona maratra izy zany ka sovy tsara nge ny tongony ry lala hoe tena maratra ny tongony sady vehivavy nge izy zany dia ahoana raha olona sao dia olona misy namony tany hoe dia modina teriny aty mba amisorafataka atsika fotsiny mikisaky aloha nareo ka itsinova aleo jereko mindriny dia mody maty tokoa mantsika amely tampoka avy lala avy solovy tsara fotsiny fa izy enao ty tena angamba olona voadariko tany fa tena malemy sy tsy mahazaka tena tsony ty manatona dia avy solovy tsara amin'izay endriny ataovy amin'ito raha misefa zany klasikazo loso dia mpampisaviana na olona efa maty ay eto tia ny azo iny zay dia tsy lovy tsara amin'izay savako toa misy ondraha be kisao kely hoe keo volana azafady
fa izy iza Amita aingana ramatoa tena izy ve io tena izy ireo tsara aloka tena Amita andriamanitro zanako raha olona io batao aingana izy aleo tonga dia entirana amin'ny hopitaly ndana miditra dia mandro lala zahatra tokony manina dia ampizy ramatoa ainganareo fa za tonga dia batazy ao anaty fiara sao dia efa maty io tsara aloha sao dia maty izy raha mbola mafana amin'ny vatany maty izy zany anao manampy any lala mba izay mba ngekaingana kokoa aingana malemy vatako ranga marina malemy koloalika ndana aloha anao mamonjy mipetraka ka misakisakely amin'izay mankofitrarana mipetra aloha anao sopiditra ny amidato anaty fiara dia makarano anao rehefa ve zay ramatoa mitoy tsara ianao fa hitondrazana amin'ny hopitalytsika nanina izy teo ranga mety tsy manina fahitako azy fa riraka fotsiny ngambe ratra kely mitombo ny feo amin'ny tarehany fotsiny no hitako teo aminy teo ka sao dia any anatiny any kosa maty zanako ramatoa ty andao amin'izay ka efa iny lala petra ohatra reo le lala dia akoranandratsika vetivety madama efa misy tika ay lasykary velona ihany ny zanako velona ihany ny zanako misaotra anao Andriamanitra fa aizitsika izany ady mbola ty amin'ny hopitalika itsika efa tsy manina ntsony ianao marary ny tongotro aiza metsika mafy loha e misy maratra kely fotsiny tongotry fa tsy manina io ka fa aizy papa teo izy fa lasa miverina ny trano vetivety sao dia nona ny zanako io misy jus dia misy mofo mamy kosa ino ty zanako tsy nonaka amada fa taiza foandrina andritra n'izay tsy mahitana andrizay iza nakandry dia natao zareo inona koa ndre mbola tsy tehirizaka manao ay ao ary no mihinana na dia kely fotsiny azy reraka be kendry izany ary ny kely tsy te hihinana ho aza aida no misotron'Andriamanitra ka efa mahatsiaro anao efa nanaona nefa izay indry izy efa tsy hoanina mba tadidinao ihany ve le fanafody anankiray le adimy teo ranga ty efa hita izy ka dia tia koa misy zahatra nety papaho andry ohatsy avela amin'ny papamory izay nanao an'izao tamin'indry afaka miresaka amin'izay ve ndry fa aizy papa lasa any amin'ny polisy izy ry polisy fa nanao inona any nampilaza amin'ny polisy mantsy izay nandritra ireny fanjavonandry ireny dia ndeha ampilaza amin'ny fahitana indrindray no nalehany any mama tia lala marina momba ny fanjavonako tamikiny fianareo izany fa iza nanao andreny tamindry dia tamorisy sa taizindriny nalainy fa tia fantatra ny tena marina avy eo amamo eny retsy lazao iza ho dia ometoky araha fa tsy lazany izany naminizana amin'izy ianao efa na dia amin'ny papa aza amida amin'ny fomba hoana moa tsy anaty adindrainao momba izany rehefa tia lala fotsiny marina ianao dia tokony andaingy ary raha tsy tia andainga dia tokony tsy halalana izany fa nisy inona ry amida zarinao ve dia anafenanao an'izany
raha voninansila azy ianao dia tsy arafianako ka fa raha tsy izany a dia za tsy tantara eny ary lazao fa tsy teny namizana miza matoky ianao fa reniko ianao tsy isy nakakena izany a fa tsy nandeha fotsiny maninona maninona tsara tsy nisidina akory ahy mbola teny amin'ny aéroport Philibert Tsiranana dia efa miverina ndray fa naninona kia naninona ry amiday no nanao an'izany mba fantatrao moa nitebiteby ny ainana nandritra n'izay fotoana maromaro tsy nahitana anao izay eo fantatro ny naovan'ny papahara miverina avy hatrano takia tsy tokony nanao an'izany kosa ndry zay rery fa na ny any Maurice koa aza ny tady indry andro manalina mianatsina mama tsy nanatsafidy ndray losy izany dia taiza izany ndry nandritra ireo andro be da be ireo dia inona no nahatonga indry tsy voamarina hoe tsy nandeha akory nareo le miverina iny dia miditra ary raha iny apakatra ny entakiny ano na endresaka teo amina mpivady teo anilako ny fahazahoko azy tamin'izay dia tokony araka hisidina aminay le raha matoa fa ny zavatra fonjeny maika any nefa tsy nahazo bietsony izy fa efa feno toerana tokony sahazany voalohany dia teny natapaka ny hevitro anatina azy ary nindresaka taminy dia mioka azy mibiako ary ny anarako ihany nentina tamin'izany dia za miverina loza koka izany dia taiza indry nandritra n'izay fotoana izay nanitra n'izay lalana nangina tandrifony tongotro fotsiny ary mama voniko niaraka tamin'izay koa ny telefonako reraka ny tia tongotra dia anipetraka dia nisy raha matoa efa antitra izay nanontany ahy niveriny fa nitady olona mantsy aho dia nitantaraiky taminy zavatra rehetra ary nentiny tany an-trano fa sao dia misy manararoatra eny an-dalana ary nahatonga andrio alina vao tonga taty ireny ahoana indray dia indry le naratra be iny koa efa hariva aho vao sananitsy taty an-trano ary tamin'izay misy nanakana tovolahy roa lahy izay nalainy daholo izay zavatra rehetra taty amiko ankoatra ny akanjo tena koditro loza naka ny telefona nahatonga naratra iny fa navereziny anankiray tamin'izareo tamin'izay vy tena ny tanany a izay nahatonga indray nitarehako ireny tsy namiazan'le telefona mantsy aho dia nitakana anankiray tamin'ny kiraro indray a takany mafy izay nahatonga mitongotro naratra andriamanitro dia izany nahazo ary mama natotry ny radio aty zaho anao teo ny fizarana faharoa amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe olatra mainty diapeny ny rs tan ireo nanome aina ny tantara tsina lalatsina ianitra nadia justin fanir ezekiel rivolala riri nandray firasina nantotosa erilala françois xavier ny fotoanany tantara